RTL manolotra hoanao. Ny fampiresahana tokoa no nahitana vahaolana ary dia tanteraka izany teto amin'ny tanànan'ny Anakara eto Vatomasina Vatomasina eto Vohipeno ary dia ny tariny manerana ny firenena rehetra ary dia nahitana fahombiazana tokoa eny fa mandraka ankehitriny aza izay fampiresahana izay tsy tanteraka nefa izany fampiresahana izany raha toa ka samy ny olon'olona ny olona raha samy mifampiavinavina teny ny rehetra fa samy nampandefitra ny ambopony ary dia samy nanaiky ny ifampiresaka atao anatin'ny atao hoe sotoavina malagasy ka izay sotoavin'izay ihany koa no indramitsika amin'ny ity anio ity andorana ny araba ho antsika rehetra tsy hakanafaka ka dia araba tompoko lahy afinaritra tompoko vavy araka ny fanampanantenenanao ho any amin'izany tanàna antsoina hoe Vohipeno izany sika ho an'ny anio ny marimarina kokoa ho amin'ny tanànan'ny Anakara ho amin'ilay tanàna antsoina hoe Vatomasina ko dia manasanao ary tsy hisarika aminay hatramin'ny farany. Yes, ahoana moa lesy le fidirana fankol tsindriona étoile 100 étoile 12 dièse de arivo ariaran'ny fanampidirina tsindriko ny étoile 100 étoile 12 dièse de inona ny tombotsoa azoko amin'izany 0 ariary ny miantso makany amin'ny French sy famille 1 ariary rasa mertel yes amle oui 2 SMS pour le prix d'un 3 ariary l'opérateur à voisin vavaobe miampy cadeau internet 20 mégaoctets sy antsodiny ray makany amin'ny RTL amin'ny fankolo RTL. Distrika iray ao anatin'ny faritra vatovavy fitovonany Vohipeno. Iray amin'ireo ao anatin'ny distrika ao anatin'ny commune ambonivohitra Vohipeno ilay toerana antsoina hoe Vatomasina Vatomasina. Foko taniray izy ity izay mandrafitra ny commune ambonivohitra Vohipeno. Aty amin'ny 100 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara aty amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana nosy aty no misy ny tanànany Vohipeno. Eto Vohipeno anatin'ilay toerana antsoina hoe Vatomasina no misy ny Anakara. Avy amin'ny fomba fiteny hoe vohitra feno na Vohipeno ny Vohipeno izany hoe toerana nototofan'izy ity ka izay no natonga io anaran'io izay raikitra mandraka ankehitriny. Na toerana nototofana zanefa izany hoe Vohipeno izany manana ny tantarany ary manana ny anjara toerany ihany koa eto amin'ny firenena raha ny nambaran'ireo tompo-tanàna. Ao anatin'ity Vohipeno ity ao anatin'ilay toerana hoe Vatomasina no ahitana ireo Anakara. Ao anatin'ny Foko Antemoro no misy ny Anakara. Taranaka Jiosy avy any Arabia Saodita antsoina hoe Tawarath ny Anakara. Nisy ady tany Arabia Saodita tamin'izany ka nasaina ny lefa ny Jiosy anankiray ary tonga taty Madagasikara izy. Tao amin'ny toerana antsoina hoe lakanoro izy nanoromponenana voalohany. Eo ambanin'ny teteza amin'ny ranony matantanana no misy toerana antsoina hoe lakanoro io. Toerana maro ihany koa nefa no tetezany. Dia tamin'ny nisy ady tany Arabia Saodita zany dia lefa nampilefaina avako hoe nasaina nandositra juif anankiray io mitondra document be lehibe. Rehefa tonga teto Vohipeno izy zany izy dia tagny lakanoro aloha izy norom-pirenena voalohany amin'ny juste ambanin'ny pont matetanany eo. Mbola avy amin'ny fitetezan'ny tanàna io ihany koa no nahitana ny menabe ka natombo ity toerana ity obeomby izay avy amin'ny tsodrano ny Tawarath. Nandeha jusqu'agny à Fort Dauphin nahazo an'igny menabe igny
izy tamin'izany fotoana zany tegna mitondra omby vola avy agny Arabie Saoudite, de izy zany tengenany zany nahazo ny Vohipeno izy de nahazo ny Fort Dauphin, de tagny mena be matagny ny omby, matagny zany ny omby io, de miteny izy hoe teto izy nafaty ny omby koa aminareo teo izy no be omby indrindra, zay zany nahatonga ny mena be no maro omby satria tagny nafaty le omby ilay vola nataony aliza Tawarath sevaly. Saika notafiany andehan'olona nefa ny lapan'ny vato izay Vohipeny Antemoro rehefa nanomboka teo ity Jiosy ity. Atahotra noho izany ny ampanjaka atao ivato ka niantso an'ilay Tawarath ny lavonjy manoloana ireo fahavalo nanafika. Nanaiky ny hanampy an'ilay Tawarath saingy nangataka tambiny izy. Nanaiky ny ampanjaka fa omenana ilay Tawarath izay tiany raha resy io fahavalo ireo. De lasa ali Tawarath nandeha lakana satria ny fahavalo apitany matatagna, de izy nandeha lakana. Rehefa tonga tegna izy de miteny tamin'ny mpanjaka reo hoe nareo sy ilaina hifanafika zany fa samby foko raiky aby nareo, na nareo igny egny na zareo ary ivato ka de ty nareo mpanjaka satria mpanjaka fito nitarika ny fahavalo io, samy meny salaka saray aby de meny lamba mena saray aby, de ndana miverina reo izy fa sady nivakiny ny atodiko lamoka fito nivakiny ndana mody nareo izy fa sy tokony hiadytsika fa fihavanana gn'atao. De nanomboka teo zany sisy tsona ny ady amin'ny samby Antemoro fa niravagna nonzay zany ny ady. Nanomboka teo tsy nisy tsony ny ady teo amin'ny samy Antemoro fa nindravona. Nanao tatotaraka izany ali Tawarath rehefa tavaverina ary nilaza tamin'ny ampanjaka fa resy ny fahavalo. Tany onenana no nangatahany ho takalony ka nomeny ny ampanjaka fahafaham-po izy. Rehefa niverina zany ny ali Tawarath de nanao tatitra hoe ravagny fahavalo, de antany mpanjaka hoe ina ro izy ny tianao. De rehefa niteny tamin'ny mpanjaka tao ivato hoe nitiako izy tany, zay zany nahatonga ny Foko ANAKARA managna tany be indrindra satria gn'anazy zany maha ity manontolo ty da jusk'agny Boky de la mer gn'asignarana tsy takamafy ny gn'agny, zay zany nahazahoany ANAKARA tany be. Ilay toerana nantsona hoe Vatomasina no nonenany ali Tawarath nanomboka teo. De aveo ny fidiny Vatomasina igny ny toerana ny ipetrahany anankiray izy nefa de lasa maherina agna firy arivo angamba ny isan'ny mponety reo Tantaran'ny Foko ANAKARA reo. Tsy nenga tamin'ny alalan'ny lovatsofina fa nenga tamin'ny alalan'ny soratra ny tantaran'ny ANAKARA eto Vatomasina. Eto amin'ny ANAKARA zany hoe mponina eto Vatomasina tanàna ali Tawarath sy de niaigna loatra amin'ny lovatsofina fa niaigna kosa tamin'ny alalan'ny soratra satria sy de mbola nisy fotoagna sy naezan'ny ANAKARA nanoratra fa hatramin'izay nanoratra foana ny ANAKARA. Fahaizan'ny ANAKARA sorabe io natonga ity foko ity hanana andraikitra goavana dito amin'ny firenena. Nakampanolontsaina manokana taty amin'ny fahatry ny Antemoro mihitsy Andrianampoinimerina tamin'ny fotoana nanjakany. Nisy telo teto Vatomasina. Tamin'ny fotoana fahampanjaka Andrianampoinimerina de nangala izy mpanolontsaina manokana taty amin'ny faritra ny Antemoro. Nisy telo teto Vatomasina zay agnisan'ny tagnatin'ny délégation Andriamazon'olo zay malaza amizao Vokora Silikavana Vokora Sarahavana.
Niainga avy tamin'ny fampirarahana avokoa ny fametrahana ny fanjakana teto Madagasikara ka nanana anjara toerana lehibe tamin'izany ny anakara. Raha ohatra ka nampagnasoena taty petraka tao andapa tao tamin'ny fotoana Andrianampoinimerina io anakara telo lahy io dia nanao gn'asany tena ara-dalàna ary soritana eto fa nanamboarana ny fanjakana rehetrarehetra teto Madagasikara dia tamin'ny alalan'ny négociation, izany hoe fifampirarahana. Ino moa gn'antony nahafahan'ny anakara ny fampiraraha tamin'ny rehetrarehetra tamin'ny lafivalin'ny nosy, indrindra fa ny sakalava. Rehefa mandeha gn'anakara misabo sy tonga amina toerana raika sy mba managneritreitra gn'anakara ndromba fahefan'olo, fa managneritreitra kosa gn'anakara ny fanaony dia hoe izao mampetipety anareo, izao ny tokony ataonao mba hampilamina tsara an'ity fanjakanao ity. Dia misabo izy mandoro hevitra amin'izay fantany. Rehefa notomandry ny Anisan'ireo nangataka ny taty amin'ny faritry ny Antemoro ny amirenana ireo olona. Ny angafy kosa nefa radama ny mba hitazonan'ireo olona ireo noho izy ireo tena mbola nilainy. Rehefa nodimandry Andrianampoinimerina dia nangataka ny taty amin'ny faritry Antemoro hoe avereno amin'izay ny olonay fa efa vita ny mission. Dia tamin'izay zany radama mbola nangataka koa hoe efa mba nanao soanay ihany ianareo, efa nandraikitra ny tantaran'ny Merina indrindra tamin'ny alalan'ny Sorabe, fa mbola mba angatainay ny zanonanareo fa mbola ilainay. Teo moa zany rehefa misy somary disadisa tao amin'ny faritra Tantaran'ny tao makasika ny fandofana amin'ny fitondrana. Rehefa maty anefa radama, nisy ny famonoan'ireo anakara ary anisan'izany Andriamahazonoro. Nohon' zany zavatra zany sy ny lamagny taty Vohipeno tezitra Madagasikara ray manontolo, satria ino moa tena nahatonga ny fahatezerana hoe rehefa natanjaka ve ny fanjakana natao hoe Vohipeno ny fanjakana taty Tantaran'Andrianampoinimerina dia nidakanareo ny olo izay agnisan'ny fototra ny nazahoana ny firenena ray teto Madagasikara. Dia nanomboka teo zany sy dia fifankazahoana sy azo atao loatra ny magnafina an'izany satria samby olona mahay tantara aby tsika rehetrarehetra. Teo nanomboana ny juge hoe sy dia natokisana loatra ny Tantaran'Andrianampoinimerina ary manahirakirana ny fifandraisana tao agnatin'izay zavatra zay. Ambaran'ireo anakara fa tsy tamin'ny alalan'ny ady mihitsy no nanamboarana ny firenena fa tamin'ny alalan'ny fampitoniana, ary nindraikitra izany ny taty amin'ny Foko Antemoro, indrindra ihany koa fa ny anakara, ary izany no tokony hiverenana amin'izao raha ny nambaran'ny anakara. Mahariana eto fa sy resy tamin'ady sy tamina ady misy ny nanambarana ny Madagasikara fa tamin'ny alalan'ny taty Antemoro, aty amin'ny faritra Antemoro taty indrindra ato amin'ny faritra ny Vatomasina ato anakara. Eto arsika iresaka firenena raha ohatra tiana ka handeha amin'ny tokony ho izy ny fampihavanam-pirenena agny aoriana agny fa tsy le fampihavanam-pirenena le ataody mizara seza rehefa avy eo dia sy mainsy izy ny lizingnay misy fa sy mainsy départ avy aty zany fampihavanam-pirenena tena izy zany zay vao andeha io zavatra io. Misy ny fomba mampiavaka ny anakara izay tsy inona fa ilay antsoina hoe fandronan-dreka, izay fomba iray mampiavaka azy ireo
Isa-taona no manan-tanteraka izany ny anakara izay mandeha mandro eny amin'ny ranomasina no sady mirary ihany koa na mivavaka. Fomba nolovaina avy amin'ny ali Tawarath io fandroana andrika io. Fandroana nzaka dia nentim-paharazana izy io. Amin'ny iray manana anakara teto dia misy ny fandroana nzaka lefa farana amin'ny taona. Inona gn'antony? Gn'antony dia izy olo mpivavaky, izy olo matratra zagnahary ka mpisorona dia nandeha izy nandro tanjaika mba hidio hanasa loto tamin'ny taona lasa ary mangataka mba handray fahadiovana amin'ny taona vaovao ary angaviana angatana amin'ny zagnahary koa mba ho fo madio sy fahasalamana tanteraka ary fahasoavana ho azo amin'ny taona vaovao hiditra. Ireo filoham-panjakana za tsy maintsy mandalo eto mangata tsodrano raha tia omby eo amin'ny fitantanana hoy ny anakara. Ina mahatonga ny présidence matody mandat gn'antony zany a les conditions tokony hanagnan'izay président ho lany eo dia magnatanteraka ny sakasandavany ny promesse nataony ka na izy ka président ilasaka hovidina président ka sy manateraky ny promesse tsy misy barakay. Nono zany no famasinany ty toerana ito Vatomasina ty, no famasinany ihany koa le olo mamafarana anazy. Mbola mena ao anatin'ny sotoavana nentim-paharazana ny eto amin'ny tanànan'ny Vohimasy eto Vohipeno na izany aza nefa io fomba nentim-paharazana io no raisin'izy ireo ho tsodrano ahitan'izy ireo fahombiazana eo amin'ny fiainana. Satry dia satry hijanona aty amin'ny tanànan'ny Vohipeno nefa manapetra ihany koa ny fotoanantsika ka dia hatretony fiarahana ho an'ny androany makasitraka antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany aza donoina fa dia misy ilay fomban-dry zareo anakara ilay antsoina hoe fandronandriaka izay fangatahantsodrano izy io ahita-pahombiazana amin'ny fiainana fa eto dia mametraka ny veloma mandra-piresaka sy mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy ary amin'ny fotoananao amin'ny herin'io toy izao indray veloma tompoko.